manana 420 ora isan'andro ianao. Fotoana firy amin'izany no atokanao ho an'Andriamanitra. Be atao ny fiainana, azoko zany. Samy manana ny zavatra ataony andavanandro ny tsirairay, na miasa zany, na mianatra, na mikarakara. Tsy ratsy aloha zay, fa izao raha tsy afaka mahafoy fotoana hitadiavana ny tavan'Andriamanitra ianao, dia tsy maintsy hovaina zany. Tiany Satana ny hampifantokanao amin'ny zavatra maro samihafa mba tsy hahafahanao mandany fotoana miaraka amin'ny Tompo. Andriamanitra dia maniry ny hanana fifandraisana mahafinaritra amintsika sy ho sakaizantsika akaiky. Nefa raha tsy afaka manokana fotoana ho azy sika, dia ahoana no hanakaikezantsika azy? Bebe kokoa. Ohatra izao, raha mahazo namana vaovao ianao ka te hanakaiky azy, dia inona no ataonao? Tsy maintsy mandany fotoana miaraka aminy ianao mba hahafahanareo roa hifampiresaka sy hifampiaino. Ny fanakaikezanao io olona io dia miankina amin'ny fotoana laninao amin'ny fanamboarana io fifandraisana io. Tahaka izany ihany koa ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Amin'ny ankapobeny arakaraka ny fotoana lanintsika miaraka aminy no hanakaikezantsika azy. Bebe kokoa. Raha afa-po amin'ny fandaniana minitra vitsivitsy fotsiny miaraka aminy isika, dia ho sarotra amintsika ny tena hanakaiky sy hahalala azy araka ny tokony ho izy. Hoy Jesosy hoe, izao no fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra anao, izay Andriamanitra tokana sady marina, sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Fiainana mandrakizay hozy izy ny fahafantarana an'Andriamanitra. Raha kristianina ianao dia efa mahafantatra azy sahady. Tsara zany. Nefa ny kristianina tsirairay dia antsoin'Andriamanitra hitombo amin'ny fahalalana azy. Tsy afaka manao izany anefa isika raha tsy mandany fotoana miaraka aminy. Raiso ny ohatra hitantsika ao amin'i Jesosy. Notadiavin'ny olona foana sady niasa mafy izy, nefa mbola nanokana fotoana hifandraisany amin'ny rainy ao amin'ny mangingina. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe, kanefa nitatitra momba azy dia niely lavitra kokoa azy, ary vahoaka marobe no niara-tonga mba hiaino azy nampianatra ary mba ho sitrana amin'ny aretin'izy ireo. Kanefa matetika izy dia niala nankany any amin'ny tany foana ary nivavaka. Raha zava-dehibe amin'i Jesosy ny fanokanana fotoana ho an'ny rainy, dia manahoana kosa ary isika? Aza miandry olon-kafa ary aza miandry alahady vao hifandray tsara aminy, fa tombon-tsoa ho anao ny manantona azy isan'andro ao amin'ny mangingina. Esory ny fanelingelenana rehetra ka miresaha aminy amin'ny alalan'ny mivavaka, miankohofa eo anatrehany, ary mihainoa izay lazainy aminao amin'ny alalan'ny teniny. Arakaraka ny andaninao fotoana miaraka amin'Andriamanitra no hanakaikezanao azy. Anao ny safidy, tena te hanakaiky azy marina ve ianao?